eo amin'izay vaovao ny fividianana izay hatrany dia namory ary naneho hevitra tamin'ny mpanao gazety ireo mpiaradia amin'ny candidat natolotry ny antoko HVM tao amin'ny commune Feno Arivo tamin'ny fividianana ben'ny tanàna sy ny zoma lasa teo momba ny alabato sy osika nataon'ny mpifanandrana taminy. Niarary ny arabato tao amin'ny commune Feno Arivo nandritra ny fanantanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy ny mpanao-tsaina ny zoma raika amin'ny telopolo jolay lasa teo. Manana profo izahay ho ny mpanaradia amin'ny candidat Rakotonariana Richard izay lalana faharoa hatreto raha ny vokatra Vonjamaika tsy mbola ofisialy. Tamela ny valan-dresaka nataon'izy ireo no nilazany fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpifanandrana taminy na izany nandritra ny fandatsam-bato na nandritra ny fanisam-bato. Olona mpifidy eo amin'ny totalité eo amin'ny 2000 eo eto amin'ny commune Feno Arivo zany nefa 1000 tsy mifidy satria rehefa fantatra zany hoe tsy timma dia esorina ao anaty liste électorale na rehefa tonga ao anaty bureau fifidianana dia lazaina fa tsy ao na tsy ara-dalàna ny zavatra hoentiny nefa mitondra kara-pifidianana ara-dalàna dia averina dia rehefa averina le olona misy olona zany mifidy amin'ny toerana. Ny zavatra nitranga ihany koa atao anatin'ny bureau de vote zany dia vato manan-kery atao vato maty zany hoe misy firaisana tsokombakomba ny olona rehetrarehetra ao anaty bureau de vote zany le izy. Misy lisy mpifidianana manjavona tokony anankitelo ny lisy mpifidianana nefa misy fokotany sasany zay tao ambany avaratra anankiroa ihany ny tao dia ny anankiray tsy hita. Rehefa hita le izy ny ariva tsy misy sinia dia niteneny ny président bureau de vote ataovy anarana fotsiny izy rehetra. Zay zany misy fangafangalarana sinia ihany koa. Misy président fokotany nantaniana moramora ary efa naniaiky fa natao tokoa iosika isan-karazany io nanao avy teo anatrehanay izy re tompoko. Eo ampelantan'izy ireo avokoa ny profo araky ny nambaran'izy ireo ihany. Manoloana ity voalaza ho fangalarabato miharihary tamin'ny commune Feno Arivo ity dia miantso ny tompon'andraikitra ary hijery fotony zava-miseho eny an-toerana amin'ny izy ireo sy miantso ihany koa ny mba hivoahan'ny tena marina.